Tandrasana malala manatena aho fa salama sara daholo a any tokantrano any. Tamin'ny herinandro asa teo dia ny fetin'ny faha-enam-biam-polo taona ny fahaleovatenantsika tsika. Efa enam-biam-polo taona zay no nisandratra ny saina malagasy sy ny vahoaka malagasy izay nahazo ny fahafahana. Ny fahaleovatena dia vokatry ny tolona, vokatry ny raha latsaka. Raha nalatsaka ireo izay nino fa Madagasikara ho an'ny malagasy fa tsy ho an'ireo vahiny. Dia androany amin'ity vidéo ty te hiverina amin'izay lohakevitra zay za. Satria tamin'ny 1960 dia tao anatin'ny fahoriana, taoriana amin'ny fahoriana maro, taoriana ny sorina maro no nazahoantsika ny fahaleovatena. Tsy kadô io, fa nalain'ny malagasy tamin'ny herim-pony, tolona nataon'ny razantsika. Zany rehetra zany no nahatonga antsika ho repoblika mahaleo tena amin'izao. Nalohan'ny razantsika tamin'ny rany, tamin'ny ainy. Fa ny zavatra tena mampanahy ahy ry Mpiray Tandrasana malala dia ny zavatra nilazan'ny Colonel Mikaela tamin'ny farany teo. Eno tsara nge. Itsika tsy mahaleo tena zany. Nanao fetintsika teo any amby 20 jona fa itsika tsy mahaleo tena. Araka ny kabary miarivan'iny ny teneny. Miakin-doha amin'olo aritsika, miakin-doha amin'ny firenena tsy mahaleo tena tsika ary tsy androso velively raha mbola hiankina amin'ireo. Zay mahazo antsika zao io. Enareo tsara ve zay? Tao anatin'ny 19 taona mbola tsy nahititsika filoana repoblika Madagasikara ny teny zavatra tahaka izany. Tsy mbola nisy filoana teteza mihitsy ny teny zavatra tahaka izany koa. Tamin'ireo rehetra nitondra n'ity tanindrazana ity tsy nisy. Dia ray aza. Retenireo dia teny mandratra mafy ny asin'ny fireneny malagasy. Irresponsabilité totale reny teny reny. Fa maninona hoe nareo satria amin'ny teny vitsomonja no ny fahafanany raha latsaka tamin'ny 1947 hatramin'izao. Ny zavatra rehetra ny adin-gazambentsika dia lasa tsisy dikany aminy. Ary ny tena ratsy ry Mpiray Tandrasana malala dia ny fomba nilazainy azy. Fomba filazana azy tsisy fihetseham-po, tsisy fo marary, fa ohatrany hoe normal be zany hoe tsika zany tsy indépendant. Mahagaga dia manina izy no alaisy be miteny azy zany. Dia ahoana no ahafahany miteny azy zany momba Madagasikara? Ahoana ny ahafahany miteny azy zany eo anatrehantsika, eo anatrehan'ny firenentsika, eo anatrehan'ny olona nijaly sy nameny ainy tamin'ny 2025 reny voaingana kely, eo anatrehan'ny lehilahy sy vehivavy izay namony ainy hatramin'izay ho an'ny Madagasikara. Ny slogan maramila malagasy dia milaza hoe ho an'ny tanindrazana. Tsy teny tsotra zany. Sady dio fa i Colonel Mikaela dia maramila fa ny teny nilazany teo iny dia mariky ny famadihana ara-panahy sy ara-symbolique. Ces propos sont la traduction symbolique d'une trahison. Fa ahoana Colonel Mikaela no miresaka lohakevitra masina sy saropaty be ohatrany amin'ny fomba maivana be. Satria raha tena tsy mahaleo tena Madagasikara dia misy fanontaniana mipetraka. Iza marina no mitondra ny firenentsika? Iza zany no ambonin'ny Colonel Mikaela? Ary indrindra nahoana izy no toa mahatoky tena be mihitsy milaza an'izay amin'izay filazana izay. Asa dino fa zany miaramila zany dia nanao sermon miaro ny fireneny ary midiky zany fa miaro ny fahaleovatenany. Kanefa anatin'ny kabarina dia le Colonel Mikaela dia remet en cause io indépendance antsika io fahaleovatenantsika io. Lasa ny fahaleovatena eritreretintsika ananantsika io zany tsy misy. Fa maninona? Amin'ny anaran'inona? Ho an'ny tombotsoan'iza? Ry Mpiray Tandrasana malala, zavatra iray ny tena azo antoka. Tena nahasarika amin'ny masontsika dia ny fisian'ny Rusia tamin'ny 26 juin tena amin'ny kianjan'ny Mahamasina ny fetin'ny fahaleovatenantsika. Hatramin'ny 1960 mbola tsy nahitsika firenena vahiny ny seho hoe andehanao fety amin'ny fetim-pirenena malagasy. Fa reto Rosianina reto aloha nahazo tapis rouge. Zareo ny star atao. Tsy tiranga aty aloha e. Ireo ange raha hitanareo ilay vidéo dia ohatrany hoe anazy mihitsy ny tanàna, anazy mihitsy ny Madagasikara. Fa nahoana io fisiany io no mampametra-panontaniana? Pourquoi cette présence pose-t-elle problème? Fa nahoana io fisiany io no fanitsakitsahana amin'ny malagasy any amin'ny tapon-dohany? C'est une violation symbolique. Satria izany fetim-pirenena fahaleovatena zany dia fetim-pirenena ho an'ny malagasy fa tsy ho an'ny vahiny. Fetim-pirenena natao ho an'ny malagasy amin'ny anaran'ny malagasy. Tsy K-pop Demon Hunter na koa hoe lambada izy ity. Fa fety fahatsiarovana an'ireo mahery fo.
Fety ho fahatsiarovana ny filoha voalohan'ny Repoblika, Philbert Tsiranana. Ilay nanao siny an-taratasy nanambarany fahaleovan-tenan'i Madagasikara. Fety tena avolenta ary sambolika io. Mazava ho azy ny vahoaka tokony ankalazaina amin'io andro io teny vahoaka malagasy. Fa ny fisian'ny Rosiana tena mamasina miaraka amin'ny iran-drazany dia manome antsika fahatsapana hoe tsy ny fahaleovan-tena Madagasikara intsony no ankalazana. Dia manome antsika fahatsapana hoe Madagasikara dia mankalaza ny fiankinan-dohany amin'ny Rosiana indray izao. Ary izany mpiray-tandrazana malala dia tena zava-dehibe sy mampanahy. Satria misy lanjany ny marika sy ny sary aseho. Ara-politika dia misy lanjany io samboly io dia afatra. Fa ankehitriny dia ny fisian'ireo Rosiana eo amin'ny tanintsika dia tsy mijana ao Mahamasina tsony fotsiny. Miditra amin'ny RNM Radio Nationale Malagasy ihany koa izy. Manaiky ny fanjakana malagasy ankehitriny ny hanokana fandaharana ho an'ny Rosiana isan-kerinandro. Miresaka media publika malagasy tsika eto media tokony hiaro sy hampandroso aloha ny kolontsaina malagasy. Dia asan'ny Radio Nationale Malagasy ve ny manandratra firenena vahiny. Io fandaharana io dia mivolavolany African Initiative ary ny Ken Gaskar izany. Ny ministra ny kolontsaina mihitsy izany no manaiky azy. Ilia le olona miaraka amin'ny Gaskarita sary io dia solontenan'ny African Initiative ao Madagasikara. Izy no nikarakara ny dian'le influenceur anankifito nakany Russie. Manasa anareo zay ijeran'le video fahatelo natokana momba ny fifanakakezan'ny Madagasikara sy Russie mikasika ny African Initiative. So madano anaran'le fandaharana ao amin'ny RNM. African Initiative. Rusamada. Rusamada. Ça va. Ny anarany fotsiny dia milaza zavatra be dia be tsy fandaharana kolontsaina tsotra fotsiny io. Fa inona izany no tena tanjona? Dia ahoana ny fanjakana malagasy no manaiky anokatra fandaharana ho an'ny Rosia isan'andro ao amin'ny RNM. Izay radio nasionaly malagasy natao amin'ny malagasy. Iza no tena mahazo tombony amin'io fandaharana io? Madagasikara ve sa Rosia? Sa propagande idirana tsikelikely eo amin'ny lohan'ny malagasy ara-politika, ara-ekonomika, ara-miaramila, ara-kolontsaina, etc. Fa ilay zavatra tena mampanontany tena kosa dia ndre mahita an'ity video an'ity premier ministre ty miara-mandeha amin'le Ilia. Andritry ny fankalazana an'ity 20 jona ty. Hita amin'ity video ity fa ohatry ny faly be sy manafana fo be mihitsy le premier ministre. Eo akaiky ny tompony andraikitra ny African Initiative. Mipehaka izy mandeha ohatry ny zazakely. Tao tena faly be mihitsy izy mijoro akaiky ny Rosia. Zany ve nandraiky ny premier ministre malagasy. Tsijatsijaka ohatry ny zazakely na chocolat. Bon garçon. Akoatr'izany tsy mijana ao Mahamasina nao amin'ny RNM amin'ny fisian'ny Rosiana. Mazava ho azy mandeha miseho eny amin'ny arabe ihany koa izy. Ty video ty dia mampiseho zavatra iray mazava. Efa tompo-trano ny Rosiana. Manao izay ty amin'ny andro fetim-pirenena malagasy ny Rosiana. Ny zareo mihitsy ny arahany star. Manana fandaharana radio amin'ny RNM Radio Nationale Malagasy ny Rosiana. Mihodina eny amin'ny arabe miaraka amin'ny saina Rosy. Manao défilé amin'izay ty ara-dalàna ve zany rehetra zany? Normal ve zany? Mbola antsika malagasy ve ny tompo-trano? Mbola antsika ve Madagasikara? Mbola eo am-pelatana ny vahoaka malagasy ny fiandrim-pirenentsika? Mbola voahaja ve ny fahaleovan-tenantsika? Tsy azo akentsika vahoaka malagasy mihitsy zao, tsy azo aken ny andrim-panjakana malagasy mihitsy zao, c'est inadmissible. Zany no nedin'ireo mahery fo tamin'ny 1947, zany koa nedin Raseta Ravoahangy, Rabemananjary, ary ireo martira tamin'ny 2025. Zany no nitakin-drenjeta tamin'ny Ntola 2025 iny. Ho an'ireo namony any ho an'ny Madagasikara azo antoka fa miodikodina angambany izy ao anatin'ny fahasanany ao. Raha mahita an'ity fitondrany manotritra Madagasikara ho an'ny Rosia. Dia tsarovy ny tenin'ny Colonel Patrick. Raha mbola mijoro aho dia hiadatra amin'ny fahafatesana ho an'ny tandrasako. Zany no tenin'olona manana finoana sy fijoroana ho an'ny Madagasikara. Zany no tena olona manompo ny firenena. Ry mpiray-tandrazana malala. Raha jerena ireo fihetsiky Rosianareo izay keny fanjakana malagasy amin'ny ambaratonga rehetra. Manomboka ministra mandalo any amin'ny premier ministra hatrany amin'ny PRRM. Dia azontsika ankehitriny antony tenenan'ny Colonel Mikaely amin'ny fomba maivana hoe tsy mahaleo tena Madagasikara. Aikenareo ve zany rehetra zany? Ekentsika ve hoe ny Rosiana hanao ny lalàna eo amin'ny tantsika?
io hoe zany le souveraineté ny lovantsika tamin'ny razambentsika izay nalohany tamin'ny raha latsaka tamin'ny ainy dia nalova-mpanjanaka zany tsika. Dia midika zany fa ankehitriny zany tsika dia manaiky akin-doha amin'ny Rosia. Dia le tolona nataon'ny razambe antsika zany dia anovana mpanjanaka fotsiny. Miala amin'ny mpanjanaka iray dia miditra amin'ny mpanjanaka vaovao, miala amin'ny la France dia miditra amin'ny Rosia. Dia zany le vidinaina sy vidin'ny ra nalatsaky ny razambe antsika. Dia raha jerena ireo zavatra nitranga rehetra ireo dia azontsika ankehitriny ny antony nametrahany Antoine Radjerson Requety any amin'ny HCC momba ny fanesorana ny colonel Mikaely. Raha ny tenako manokana dia za dia mandaha ny fanandevozana. Mandaha raha Madagasikara malalaka no apetraka ambanina fiankinan-dohan'ny intérêt étranger. Mandaha raha lasa objet de propagande fotsiny ny RNM. Hiditra amin'ny lohan'ny malagasy, anasany adohan'ny malagasy anao lavage de cerveau fotsiny ny ataon'ireo. Dia mbola atory ihany ve tsika? Tsika ny mpandovan'ny mahery fo, dia tsika miaro ny lovantsika, miaro ny souveraineté atsika, miaro ny indépendance atsika, miaro ny fahafahatsika. Satria zavatra tsotra no nampianarin'ny tantaratsika. Izay miala amin'ny adidin'ny aro ny firenena dia matetika miafara amin'ny famadihana azy. Dia rehefa le colonel Mikaely miteny hoe tsy mahaleo tena Madagasikara dia mampiaya zany. Satria ny tantara no nanoratsika hoe izay olona mpamatika dia olona tsy niaro ny fanjakany. Madagasikara tanindrazana, tany sarobidy, Masina Sisoa.